Mifamotoana amin'ny Jesoa Kristy anio fahavalambin'ny folon'ny volana aogositra. Miomana hiatrika fahasahiranana eo amin'ny fiainanao. Tsarovy fa miainao amin'ny tontolo mivarilavo, tena noverezin'ny fahotany ianao. Atsaro ny mitady andositra ny olana. Ny tsin'ny fiainana moramora dia noho izy manakona ny filanao ahy. Rehefa no amafisinao ny finoanao ahy dia novoleko ny fiainako ao aminao. Manome anao fahaiza miaina avolenta sady miankina amiko izany. Miomana hiatrika teo zavatra maro tsy hahitantanina izay mihoatra lavitra ny fahaizanao. Tsy zavatra tokony handosiranao ny fahalemenao. Eo indrindra no tiako hitariana anao. Io ny toerana tsara indrindra ionanao amiko ao anatin'ny voninahitro sy ny heriko. Raha mahita tafika na olana ianao dia atsoa mafy aho. Avelao aho hiady ho anao. Dino ny fidirako antsehatra isolanao, fa ianao kosa hiala sasatra eo ambanin'ny aliko ny tsy toa. Apokalipsy 5:12. Taorian'izany dia nisy ohatry ny feo mafy navoakan'olona maro tany an-danitra. Reko nanao hoe aleloia. Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'ilay Andriamantsika. Salamo 1:1. Izay mipetraka ao amin'ny fialofan'ny avo indrindra dia mitoetra eo ambanin'ny fiarovana Andriamanitra tsy toa. Amen.